dia efa miarahaba rehetra indray tonga soma tsara eto amin'ny chaîne volana vaovao ty dia miezaka ny film amanareo indray hiezaka ao satria araky ny lazaiko tamin'ny vidéo farany dia tena efa tsy dia tena nana motivation tsy dia tena motivé loatra ako ny film tato-pato fa hiezaka amin'ity volany ty dia hiezaka ny anao série koa resaka fikarakarana ny tarehy no série ho resantsika amin'ity volany ty dia androany zany dia ny teknika fikarakarana tarehy fotsiny no resantsika izany hoe raha ohatra ka mbola vao manomboka mihitsy ianao dia mety aminao ity vidéo ty nda ohatrany ary. Ok, salama daholo tonga soa ato amin'ny doucheko nareo ato amin'ny salle de bain ato amin'ny bathroom. Androany dia asiako anareo fotsiny zany hoe ohatrany ahoana no fanasana an'ilay tarehy tsy resaka produit loatra no ifitoratsika amin'ity vidéo androany ty fa resaka hoe teknika zany zay zany no tena ho ataotsika voalohany. Ity zany ho anareo izay tena hoe vao manomboka hanasa tarehy na vao manomboka hikarakara tarehy mazava ho azy ndahoary. Voalohany indrindra aloha ny fanasana tarehy rehefa alohan'ny sasana tarehy dia tsy tonga dia le izy le maina be iny tonga dia asiana produit sasana fa atao mandomando kely aloha le izy lemana zany maripana ny rano izay ataonao amin'ny tarehinao rehefa lemana le izy na sasana le izy na kobanina le izy avy eo dia tsy maintsy maripana somary matimaty zany hoe tsy mahazo atao rano tena mamay be loatra na atao amin'ny tarehy na rano tena mangatsika be loatra fa matimaty ohatrany hoe efa nasa zazakely apandro zazakely ianao dia iny maripanan'ny rano ampiasainao rehefa apandro zazakely iny zany no ataonao amin'ny tarehy. Faharoa dia zay zany ny side note. Dia ny voalohany indrindra alainao ny produit izay ho ampiasainao androany zany ataontsika tena hoe simple dia simple mora dia mora tsotra dia tsotra ny fomba fanaovantsika anazy dia ny tanana no ampiasaina. Efa nalaiko le produit efa misy produit io tanako io. Ok, dia sorako amin'ny tarehy fotsiny aloha zany aloha le izy dia manao boribory amin'ny tarehiko sahala amin'izao amin'izay za iny boribory ataoko iny zany mampiditra an'ilay produit ampiasaiko amin'ny masokoditro. Imagine fotsiny eritrereto fotsiny hoe ohatry zao ny ataonao rehefa hanasan'ilay tarehy na tsy haiko hoe ohatry zao na tsy haiko zay fomba anaovanao hanasana tarehy taloha dia eritrereto fotsiny hoe ahoana ny fidiran'ilay produit amin'ny tarehinao na ahoana ny fahadiovan'ny tarehinao rehefa vita zay ataonao ohatry zay fa ity méthode ity fomba zay ataona le ohatrany hoe manao massage ny tarehinao zany ianao mampiditra an'ilay akora hoe produit mampiditra an'ilay akora amin'ny tarehinao zany iny ianao le manao massage iny sady ihany koa ilay ny circulation ny fomba mampamoramora kokoa ny fandehan-draha amin'ny tarehinao circulation zany dia nataonao boribory tsara ohatry zao daholo mihitsy ny tarehy manontolo ny orona koa tsy manina atao ohatry zao ny orona mba tsy dia afaka manao boribory loatra raha tsy hoe be orona be anga dia ny andrina koa sahala amin'izay mandritra ny 2 minitra eo ianao manao an'iny ny tena tsara indrindray moa zany 30 minitra dia 30 seconde dia efa vita ny sasany raha ohatra ka hoe maiky ianao dia ampidina aty amin'ny tenda aty zay zany no atao. Misy ny produit misy ny akora ampiasainao mandroatra misy tsy mandroatra miankina amin'ilay karazana akora ampiasainao zany iny fa ninina karazana hoditra naninao dia zay foana ny fanasana tarehy rehefa amin'ny tanana. Dia amin'ny vidéo manaraka misy fomba hafa atodroko anareo ihany koa fanasana tarehy mazava ho azy. Dia zay zany amin'ny vita zay dia kobanina le izy. Dia mainao aloha ny tarehinao dia raha ny tsaratsara kokoa dia atositosika ohatran'izao le famainana tarehy. Ny tsara dia miova servieta isaky ny manasa tarehy zany hoe ity zany tokony tsy tiantsony ny ampiasaina ara-pitso na rariva raha ohatra ka rariva ianao no manasa tarehy indray fa tokony miovaova. Ianao matetika
ray servieta isan'andro no ampiasaiko. Afaka ataonao ihany koa mampiasa reny servieta ajouté reny. Fa tsaratsara kokoa zany a tsy mampiasa servieta mitovy foana isan'andro satria resaka fahadiovana zany izy raha misy bakteria. Inona moa bakteria amin'ny teny malagasy? Misy bakteria zany le servieta mijanona ao amin'ny ohatran'ny tony, servieta mijanona eo amin'ny douche isan'andro iny zany a, ianao le ohatra hoe avy mandro, ianao le ohatra hoe avy miflashe ny toilette, de ny bakteria zany mijanona amin'le izy, de zay ny antony a ilaina le miova servieta isan'andro. Fa rehefa tsy afaka ataonao moa zay a, de zay azonao atao tsy manenina na ohatra t-shirt nanaovanao iny fotsiny ara ny amafanao tarehy, de t-shirt nanaovanao isan'andro zany a, misolaka akanjo isan'andro ianao angambany raha tsy diso a, de iny ataonao tsy manenina. Atao zay azonao atao. Vitsy zay, maina ny tarehy de miditra amin'ny toner tsika na ny tonique. Fa be lehibe petsapetsaka ihany ny vidéo efa nampianarako anareo hoe ohatrina ahoana ny fanaovana akora tonique natoraly. Amin'ny androany zany a mazava ho azy tsy hiditra be amin'iny intsony ny akora tonique. Ny antony ampiasana anazy de mamerina ny hoditrao amin'ny pH balance tokony ho izy. Zany hoe ianao le nanasa tarehy iny de lasa ohatran'ny tapitapy be le tarehinao, lasa ohatran'ny taitaitra be le tarehinao hoe inona kosa zavatra mitrango zany, de mampiasa le tonique zany ianao a mamerina an'ilay hoditrao, le pH balance ny hoditrao zany. Betsaka ny olona tsy mampiasa toner. Misy koa olona zavatra hafa ny ampiasany noho ny toner. Préférence iny fa rehefa ohatra mataty an'izay ny hoditrao de zay atao. Fa tokony ho isany na hoe ny mahazatra zany de ny tonique. Step 1 zany ny fanasana tarehy, step 2 tonique. Zay de alaina vovo ohatran'izao le nataoko teo iny atao le produit de alaiko amin'ny vovo de ataoko amin'ny tarehy. Ohatran'ny somary be mony, somary hafahafa be ny tarehiko tato azy ny nampiasa produit vaovao koa noko ohatran'ny hormonal be koa tato azy. Ok, endrasanao maina iny produit iny iny tonique iny, de rehefa maina le produit tonique de miditra amin'ny crème hydratante tsika. Alohan'ny idirana amin'ny crème hydratante aloha de ny crème amin'ny maso no ampiasaitsika. Zay zany misy step 3 zany zay, ohatrany manapazapatsika. Step 1, step 2, step 3 zany zao. Ok? Ny ilaina de ilaina tokoa ny crème amin'ny maso, ambany maso. Tsy fanaoko tsy taloha tena tsoriko aminareo fa tamin'ny herintaona nanomboka napiasa fa tamin'ity taona ity vao tena hoe napiasa produit amin'ny masoko. Indraindray raha diniko le izy fa tena hitako ny fahasamihafany ny vokany. Za manko bongo maso efa ohatr'izay mihitsy ny ako satria dadanay efa avy amin'ny dadanay le izy de za zany olona somary bongo maso. Fa ny fanazavaiko tamin'ny vidéo ray manokana mihitsy le fanalana bongo maso ny anaran'le vidéo. Efa nazavaiko taminatin'izay vidéo zay mihitsy ny effet an'ilay manao massage eto ambany maso eto miaraka amin'ny produit zany mazava ho azy fa le massage iny tena efficace zany resaka bongo maso. De zay zany no ataontsika androany anao an'ilay step 3 manisy crème ambany maso. De ity felatanana ity no ampiasaiko manao an'ilay massage ambany maso satria ity ratsan-tanana ity azafady fa tsy felatanana, ratsan-tanana ity ity ratsan-tanana ity no malefaka indrindra amin'ny ratsan-tanana rehetrarehetra satria ity mifandray amin'ny fo. Ity mifandray amin'ny fo. De mifo ato. De izay zany ny antony ampiasaina an'ity.
zay tena hoe makeo am'le voamaso iny zany tsy tokony ho tratranao mihitsy le voamaso iny amin'ny tanana fa eto ambanimbany eto fotsiny ianao any manao an'le massage de mino ainareo fa ienao azy io. Hitanareo fa samihafany tsy haiko na hitanareo amin'ny caméra fa hitako am'le fitaratra eto alohako eto zany zao le izy. De ataontsika ohatr'izay koa zany maso ilany. Miadana tsara ianao sady tsy manosika be mihitsy ianao eto am'le ambany maso eto satria sensible be zany eto ambany maso eto. De ny ambony am'zay ny produit ambony amin'ny tanako ataoko aty ambony maso aty fotsiny tsy voatery anao an'izay ianao fa izay zany ny mahazatra anahako. Vita zay de hizitra amin'ny crème hydratante tsika amin'ny tarehy. De io zany miankina amin'nao hoe SPF no ampiasainao satria ivoaka ny trano ianao mandritry ny andro de miaro masoandro zany ny crème hydratante mila ampiasainao. Na hoe tsy mila an'izay ianao fa crème hydratante tsotra de efa mety de izay ataonao zany mety daholo. De mazava ho azy tsy resaka produit no ampiasainy ataontsika androany fa resaka teknika. Raha ny tena marina zany de sérum raha ohatra ka tena manaraka an'le step efa advanced efa mandroso zany ianao de menaka na sérum aloha no atao zay vao manisy ny crème hydratante satria ny menaka na sérum afaka mitroka an'le crème hydratante izy atao eo ambony avy eo zany hoe step 4 sy step 5 fa androany zany koa crème hydratante fotsiny ataoko zany hoe tsy anisy sérum de ny fomba fanositra an'ilay sérum indray zany ilay crème hydratante indray zany no asehoko anareo teknika manaraka step 4. Ahositra anao amin'ny tarehy aloha le izy za matetika rehefa tena mainka de ataoko ohatr'izao fotsiny tanako de tonga de ahositra amin'ny tarehy fa androany zany ataontsika le teknika mba manara-penitra no ataontsika androany. Mazava ho azy crème hydratante ilainao zay mety amin'ny tarehinao mety amin'ny hoditrao de manaparitaka an'le crème aloha zany aloha. Hitanareo fomba famparitahako anazy alaiko de apekariko ny soka ny any amin'ny tenda rehefa avy eo ny asehoko anareo fa ny eto amin'ny soka zany aloha apekariko manao ohatran'izao ohatrany hoe manao massage ny tarehy koa zany apekariko manao ohatran'izao le izy de ny eto amin'ny takolaka atao misintona makany. Eto amin'ny orona zany manaraka an'iny fotsiny fa ohatr'izay zany fanaovana anazy. Ny eto amin'ny andrina indray sao aloha paritahako le produit de miakatra de mivoaka miakatra de mivoaka miakatra de mivoaka ny eto miakatra ny eto mivoaka ny eto mivoaka. Ny anton'izay zay zany ohatrany hoe manome massage ny tarehinao ihany koa zany ianao amizay ohatrany hoe manao facial zany zay zany tena fiantsoana anazy facial. Iny zany ohatrany hoe misintona an'ilay tarehinao raha ohatra misy ridy eo de mampiakatra an'le manala an'le ridy iny raha misy ridy de manala an'le ridy iny. Raha ohatra ka misy mivontovonto na mibotsimbotsina tarehinao le matavy de somary manao manala an'izay ohatrany hoe somary manampy an'le tarehinao mba ho sculpted mba ho kelikely kokoa mba hisititsitona kokoa zany iny. Hi babe. De ny amin'ny tenda apekarina ohatran'izao be deabe ny olona zatra de manao ohatran'izao izy satria ohatrany hoe fahazarana ilay sady ohatrany hoe normal be hoe raha amin'ny tenda tonga de ohatr'izao fa ny amin'ny tenda zany ohatran'izao no tokony anaovana azy miakatra manao ohatran'izao zany ny amin'ny tenda. Raha ohatra ianao efa zatra maka facial de zay fanaon'ny olona satria indray ohatran'le tarehy teo hoe apekarina ity sy apekarina ity de apekarina ny tenda.
ahoana rehefa nazavako zany ohatrany hoe manampy anao am'le rida zany iny manampy anao am'le rida ihany koa zany iny action iny fomba hoentinao mampiakatra amin'izy ohatr'izao zay foana zany manana mihitsy fahazarana manao an'izay hoe le crème hydratante mila ampiasaiko anaovako massage ny tarehako sady manampy le crème mba hiditra anatin'ny tarehinao tsara zany iny no manampy an'ilay tarehinao mba ho tsisy rida mba ho tanoranora kokoa mba ho tsy botsobotsina matavitavy mba somary mitsititsitona kokoa tsy hitako tsara le tena fomba filazana azy fa soratako eto raha tadidiko le izy fa zay zany aloany ny androany tekinika fotsiny androany araka le lazaiko fa manarakatsika miresaka produit miresaka tekinika hafa ihany koa zay fa dia misotra betsaka anareo rehetra mijery dia manaraka indray veloma daholo zay indray ary aloha ny video androany ry zareo raha ohatra ka mbola misy fantaniana ianareo dia aza misalasala mametraka anazy ao amin'ny commentaire ao ambany ao mazava ho azy dia aza dino ihany koa ny miresadresaka amiko any amin'ny réseaux sociaux rehetrarehetra rehefa tsy atao amin'ny YouTube dia antsika no miresaka aza dino ny s'inscrire dia manaraka indray veloma daholo